Izay no mahakasika an'iny fa taorian'ny fitokonana fanairana nandritra ny 27 tanteraha'ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny Harena an-kibon'ny tany amin'ny famoahana ny tompon'andraikitra. Eo anivon'izany ministera izany voaroiroy noho ny raharaha 40 miliara Ariary dia mitohy ny fitakiana izay tanterahan'izy ireo ezaka ho famoahana ireo mpiara-miasa amindreo. Mitaky ny fampisaharana ny fanaovana tsindry azolena sy fandrahonana ny mpiasa eo anivon'ny ministera Harena an-kibon'ny tany. Manamafy ihany koa izy ireo fitakiana ny famoahana ny tompon'andraikitr'ity ministera ity izay any am-ponja na tany mora. Anisan'izany ny talena Harena an-kibon'ny tany ary koa ny mpiasan'ny ministera Harena an-kibon'ny tany. Izay tompon'andraikitra ao anaty ministera sy ny mpiara-miasa rehetra zany dia tsy miditra lalina amin'ny misalovana amin'ny andraikitra ny fitsarana. Mino izay ary manantena fa tompon'andraikitra ny fitsarana amin'izay ataony satria mahaleo teny izy ka tsy idiran'ny ministeran'ny Harena an-kibon'ny tany zany. Na izany aza nefa dia tiana ihany manamarika fa ireo tompon'andraikitra ireo dia nanao ny asany araka ny tokony ho izy, araka ny fiheverana azy sy ny finono azy. Noho izany dia miaraka amin'ny mandrakariva zay raha ohatra ka tsy misy ny adosona natao taminy nataony ka tokony afanganina araka izay tokony izy zany ny fanadihadiana sy ny fanantenana amin'ny fitsarana. Zay zany no takinay atao amin'ny ministera mba hahaingana an'ilay izy mba tsy isiany ny zavatra mifamoafao be dia be ka hiparitaka etseroa mikasika an'izao raharaha zao. Araka fantatsika moa ny mpiasa nanapa-kevitra zany tamin'ny lakamisy zoma mpiasa ao ministeran'ny Harena an-kibon'ny tany hanao an'ilay fitokonana fanairana. Araka izany hoe fitokonana fanairana zany dia 27 ora nataon'izy ireo. Taorian'izay dia nanapa-kevitra izy niaraka taminay tompon'andraikitra moa hoe alao hanao ny asan'ny fitsarana, tsy tokony hidirantsika ny asan'ny fitsarana fa mandeha ny fanadihadiana dia alao izy hanao ny asany satria mahaleo tena ny fitsarana. Dikan'izay dia mahatoky sy mino zay fa handray ny fanapa-kevitra rariny sitsiny izy amin'izao raharaha zao. Taorian'ny grefy fanairana dia tsy mbola nanapa-kevitra ny hiditra amin'ny fitokonana lavareny aloha hatreto eo anivon'ny ministeran'ny Harena an-kibon'ny tany. Raha tena misy tokoa aloha fitokonana izay mety ho ataon'ny mpiasa tsy fantatra zany satria ny mpiasa manapaka an'io ho sarotrarotra ihany ny raharaha satria araka fantatsika tamin'ity taona ity dia nanao fampisehoana ny ministera ny vice primature ny Harena sy ny industrie. Araka ny hita tao dia ny Harena an-kibon'ny tany mbola mampiabo ny fiovan'ny arkarena faobeto Madagasikara. Dikan'izay misy dikany lehibe ny fisian'ilay Harena an-kibon'ny tany eto amintsika ka raha ohatra sanatrehan'izany no mpiasa ireo manapa-kevitra amin'izany izay irariana mba tsy ho tonga amin'izany fa hiva mialoha ny olana dia ho ratsy ny tantara satria any amin'ny Harena zany misy fiantraikany satria hikatso ny fanondroanana tsy mety anao le mpiasa, hikatso ny asa rehetrarehetra izay mifandraika amin'ny fanomezana alalana rehetrarehetra mikasika ny Harena an-kibon'ny tany dia hitantsika fa ho sarotrarotra ihany raha ny vinavina zao dia amin'ny herintaona mety ho marika anankiroa ny fiovan'ny arkarena faobeto Madagasikara ka raha ohatra ka zany sanatria ny tonga dia mety hisy fikatsoana kely mety andravatra zavatra betsaka. Eo anivon'ny ministeran'ny Harena an-kibon'ny tany izay nilaza fa tsy hijanona ny fanairana ataon'izy ireo mandra-pivoaka naman'izy ireo any am-ponja. Raha pitso dia izy ny hetsika manaraka izay tanterahan'ny mpiasan'ny ministeran'ny Harena an-kibon'ny tany entin'izy ireo mitaky ny famoahana ny tompon'andraikitry ny ministera izay voatazona any am-ponja vonjimaika noho ny raharaha fikasana famoahana vola 40 miliara ariary tao amin'ny PCMM.